dia mbola amin'ny fifaliana mandrakariva no ahafahana miaraka amintsika indray ao anatin'izao fampahirezana foy izao. Tsara ihany mindrika ao anatin'ny soratra masina mba fatarantsika ny marina, ary ny soratra masina dia manaraka ny toetrandro sy ny vanim-potoana rehetra, satria tsisy tapina fenina amin'Andriamanitra ny zavatra mitranga rehefa nambarany dia avokoa ny zavatra miseho rehetra. Ary izany dia mariky ny fitiavan'Andriamanitra mba tsy tonga ny olona anjeniny androalava, fa tonga ny olona eo amin'ny fanapahan-kevitra raisiny mba hiankina amin'ny sitrapon'Andriamanitra mandrakariva raha dia hitady ny tena fitsarana. Mialohan'ny zavatra rehetra nefa hivavaka isika. Jehovah-Andriamanitra iray, misaotranao izay satria Andriamanitra mpamindra fo sy be fitiavana, eny fa na dia ao anatin'ny fahoriana sy ny ady izay hatrehana aza dia tsy mitsahatra ianao fa melanena mandrakariva manambara ny sitraponao mba hahatonga ny olona rehetra hitodika aminao, ary tsy tongatonga ho azy ny zavatra mitranga amin'izao vanim-potoana iainana izao, fa velanao ho tonga izany rehetrarehetra izany. Raha mandinika ny fitiavanao dia anisan'ny lalina anankiray mba hahatonga ny olona hitodika amin'ny famarinana ny teninao, satria ny zava-miafina rehetra tsisy tapina venina aminao, ianao no nahary tongotra aman-tanana ny olombelona rehetra, nahary izao tontolo izao ary mahafantatra ny andohany sy ny mety ho fiafarany, ary manome fampanantenana ny amin'ny fiainana mandrakizay. Koa dia mandataka ny fanahy masina mba hiasa anatin'ny olona tsirairay avy mba tsy hanao atsirambina ny fiainam-pianarana, ary tsy hanao tsinotsinonanao, fa mba ho tonga amin'ny finoana tanteraka, satria na inona na inona olana ty amin'ity izao tontolo izao ty tsy misy lalana azo mpamonjena afa-tsy eo aminao irery ihany. Koa dia mitenena araka ny fombanao ray ny anaranao Jesosy. Amen. Faly miarahaba antsika amin'ny anaran'i Jesosy, ary manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny Tompo amintsika mandrakariva. Somary mamerina kely tsika ny tombam-bidiny ny afatra napetrak'Andriamanitra tamin'ity taona 2024 ity. Taona masina ho an'i Jehovah ity taona ity, sabata lehibe ho an'i Jehovah ity taona ity, ary paska lehibe ho an'i Jehovah. Ary ny fisiany izay zavatra izay no ananana fanantenana, fa Andriamanitra mbola tsy vonina handringana, fa mbola miala-nenina mandrakariva mba ndraisin'ny olona mifamonjena mialohan'ny hataperan'ity izao tontolo izao ity. Tsy afa-mialitsika fa tsy maintsy miresaka ny tombam-bidin'ilay andro fafito sy ny tombam-bidin'ny paska, araka ny nambarantsika hoe ny famarinana tsy azo lavina natambatr'Andriamanitra tao anatin'ny didy faefatra ny mahalehibe ny andro fafito, izay amin'ny fomba miafina kanefa raha tsy mandinika no ilazany ny paska, satria araka ny tenany tany amin'ny Deutéronome 15 izay efa hitantsika dia nanambara izy hoe tsarovo izy fa tanany mahery sandrina injitra nitondran'i Jehovah nareo nivoaka tao amin'ny tany Egypta, izany nanodiny Jehovah nareo hitandrina ny andro sabata, izany hoe tsangam-bato ny famonjena. Izay nahatonga antsika niresaka hoe ity taona 2024 ity dia zavatra telo ihany no mitranga. Jehovah midina aloha, ary rehefa midina Jehovah mampatsiaro ny zavatra mitranga tao amin'ny paska, izay famonina ny zanak'ondry tsy misy kilema, ary nisy baiko sy fepetrana Andriamanitra ho an'ny zanak'Israely mba hahatonga azy ho afaka
hiala tao amin'ny tany Egipta izay tany feno fahoriana ary nampanantenan'Andriamanitra tamin'ny tondratry nosy tontely, kanefa tsy maintsy manaraka ny fipetrana napetrak'Andriamanitra. Ary teo anatrehan'izay zavatra telo sika ny zavatra mitranga. Midiny Jehova mandringana izay olona tsy nanaiky ny fipetrana napetrak'Andriamanitra, ary isan'ny ringana tamin'izany matoan'ny Egipta miaraka amin'ny biby fiompony, ary misy antony nahatonga an'izay. Lafo ny faharoa man'izay nankatoa ny fipetrana napetrak'Andriamanitra tao anatin'ny fihiboky no sika dia fanafahana famonjena, araka ny tenin'i Jehova hoe raha mahita ny rà eo amin'ny transiteur anareo dia tsisy loza handringanana anareo. Ary izay le raha zay hitantsika taratra mahafamantarana azy, satria ny rà ozy dia famantarana eo amin'ny transiteur anareo. Ary efa hitantsika koa tany amin'ny Ezekely fa ny andro fafito koa dia famantarana ho amin'ny olon'Andriamanitra sy Andriamanitra, dia fanavahana koa ny zavatra hitantsika tao anatin'izay. Ary izay ny zavatra mitranga amin'ity taona 2022 ity. Misy ny loza izay mitondra fandringanana, misy ny famonjena ho an'ny olona manaiky ny apetrak'Andriamanitra fa tsy niezaka tao ny tenany, ary misy ihany koa nefa ny fanavahana, satria matoa misy ny fanavahana dia misy ny loza sy ny famonjena. Fa raha tsisy ny fanavahana, tsisy antony tokony isiany loza sy ny famonjena. Ireo zavatra ireo no tokony ho saintsain'ny olona, ary izay no zavatra mitranga. Ary tsy gaga tsika na dia ataoko hoe taona lehibe ty taona 2022 ty, andro fafitony Jehova ty taona 2022 ty, pasika lehibe ho an'i Jehova ty taona 2022 ty. Na izay ary ny zavatra mitranga dia tsy efa misaraka amin'ny loza avy etsy avy aroa. Ary hitantsika ny vaovao maneran-tany, fisiany ny arety mandringana, ny Covid-19 izay tsy mbola mitsahatra fa mianaka mandrakariva, ary tsy mbola hita izay fomba andraisany azy, dia miezaka miaro tena arak'izay fahaizany ny zanak'olombelona mitady ny vahaolana. Ankoatran'izay misy ny variole de singe izay efa manomboka mianaka ihany koa, ny loza ara-boajanahary mitondra-drano, ny ora mikija voaingana tany Brezil, ora mikija izay nahafatesana olona marobe, ary tsy vitany hoe maty ny olona fa ny very tsy hita dia marobe ihany koa. Ny orohoro-tany, ny afo nyrehatra tampoka izay mandoro tanàna, ny ady Russie sy Ukraine izay misy fiantraikany manerana nyty zao tontolo izao ty. Zavatra tsy tonga ho azy daholo izany, fa saingy teo amin'ny vanim-potoana manodidididina ny pasika avokoa mitrangana izany zavatra rehetrarehetra izany. Kanefa tsara ho fantatritsika fa raha miresaka ny andro fafito sy ny andro pasika, tsy midika fa izay ihany ny tena afatra tian'Andriamanitra ampitaina, fa ny afatra manodidina io no ivony loza, ivony famonjena, ivony fanavahana. Fa misy zavatra mitranga teo aloha, ary misy zavatra mitranga aty aoriana, ary tsy maintsy izay revana izay rehetrarehetra izay. Ary araka ny fantaritsika izay le pasika izay dia efa minaona ny zanak'ondry, na inona fomba fanazavan'ny olona. Izay ny voalaza ny soratra masina, izay tandindo ny fahafatesan'i Jesosy Kristy izay asaina tsarovana mandra-piaviny. Izany hoe ny fahafatesan'i Kristy no antoka nazahoan'ny olona famonjena, fa tsy ny fitsanganana akory. Mbola hazavaintsika ao aoriana kely hoe tsy manao tsinotsinona akory ny fitsanganan'i Jesosy, fa misy akony lehibe ihany koa ho an'ny olona miaraka amin'Andriamanitra ny fitsanganan'i Jesosy, fa tsy ao anatin'ny vanim-potoanan'ny pasika
notsindriny zany zavatra zany ary mbola ho hitantsika hoe tena tsisy zavatra mitranga teo amin'ny tantara ny ainan'i Jesosy tety amin'ity zao tontolo zao ty ka tsy tokony hitondra lesona ao antsika fa misy lesona avokoa na ny fahafatesana na ny fitsanganana fa ny zavatra ampitaina amintsika eto dia ny tsy hanaovan'ny olona tsinotsinona ary ny tsy hanolana ny olona ny famarinan'ny tenin'Andriamanitra fa rehefa pasika dia efa minona ny zanak'ondry zany hoe tokony ho ao an-tsaina mandrakariva izay le fahafatesan'i Jesosy Kristy izay mba hatsirovany fa io ny farafialanenina azon'Andriamanitra natao ho an'izao tontolo izao mba handraisany famonjena tsisy fomba hafa intsony azahoany mpamonjena ary zay tantara izay no ny vavahantsika ary mbola tohizantsika raha mbola samy velonaina amin'ity taona 2022 ty matoa tsika tsy afaka ilaza hoe matoa za tsy tratra ny loza matoa tsy ringana dia marina tsy fa matoa za mbola velonaina mbola manana tombon'androm-pahavelomana matoa tsika mbola afaka mandre zao afatra zao dia marika ny fitiavan'Andriamanitra sy ny famindrampony mba ahatonga atsika hitodika amin'Andriamanitra meloa ny fandringanany na izany na tsy zany nefa ny teny faran'izay nijanona atsika dia teny fampaherezana izay hitantsika ao amin'ny Exodosy 4:12 dia ny andininy fa 13 ny andininy fa 13 ka hatramin'ny andininy fa 15 aroa Mosesy tamin'ny olona ozy aza matahotra ianareo mijanona fa ho hitanareo ny famonjen'i Jehovah izay ataony anareo anio fa ny Egiptianina izay hitanareo anio dia tsy hitanareo intsony mandrakizay Jehovah hiady anareo fa ianareo kosa angina ary hoy Jehovah tamin'ny Mosesy nahoana no mitaraina amiko ianao lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso ny zavatra hitantsika satria tantarany atao amin'ny bokin'ny Exodosy no manindry mafimafy kokoa ny tantara-pamonjena fa saingy ara-baky teny tamin'izany vanim-potoana izany ary io lalana nyzoran'ny zanak'Israely sy nyzoran'ny Egiptianina io ny lalan'izao tontolo izao amin'izao vanim-potoana izao teny fampaherezana nomenan'ny zanak'Israely zay tamin'ny andro pasika vokatry ny fanajana ny fepetra dia niainga ny ala tao amin'ny tany Egipta teny mba hanohizana ny dia mba tsokivy fa androso mandrakariva na dia eo ary ny fahamafisany ny zavatsarotra tsy maintsy atrehany sy ny zavatsarotra efa nisy satria tsy hoe tafavoaka fotsiny tao amin'ny tany Egipta ny zanak'Israely andeha hizotra ho any amin'ny tany Kanana fa ny famarinana hitantsika dia hoe tsy ny zanak'Israely rery ihany ange no niainga tao amin'ny tany Egipta fa ny Egiptianina ihany koa dia niainga tao amin'ny tany Egipta ary raha jerevana maimaika tantaran'ny soratra masiny tazamin-davitra dia zao ny toerana niaingan'ny zanak'Israely sy ny Egiptianina dia niainga teo amin'ny toerana anankiray lalana ny zoran'ny zanak'Israely sy ny Egiptianina lalana anankiray fa miantony fiainganany tsy mitovy raha niainga ny zanak'Israely dia baiko avy amin'i Jehovah ary tamin'ny alalany fanajana ny fepetra napetrak'Andriamanitra fa raha niainga kosa nefa ny Egiptianina dia tsy ny feon'Andriamanitra no nibaiko azy fa ny herim-pony ny fahaizany ny finiavany natonga azy hiainga inona ny tanjona kendray ny zanak'Israely araka ny tenin'i Jehovah hoentina mandeha any amin'ny tany Kanana inona ny antony niaingan'ny zanak'Israely ny Egiptianina tena hampiseho ny heriny sy ny fahefany dia angeja indray mandeha ny zanak'Israely amakiady andreto olona niara-nonina tamin'ny reto kanefa dia lalana ray dia hita taratra zany hoe mizara roa ny zavatra misy ety amin'ity zao tontolo zao ity dia ny dia ny zanak'Andriamanitra zay manaraka ny baikony sy ny dia n'izao tontolo izao zay tsy mitehitra amin'Andriamanitra fa mitehitra amin'ny fahaizany amin'ny ezaka atao tenany hitediavana tompontsoa
fa na ny zanak'Israely matoa miaingana izy de tombontsoa azy ary matoa koa miaingana ny Egyptiana de misy tombontsoa tediavina. Zay le fitediavana tombontsoa zay tsy ratsy akory fa le fomba azahoana an'le tombontsoa zay no mahatsara na maharatsy ny tanjona kendrenin'ny olona. Kanefa melohan'ny any izy atsika ny toejavatra mitranga de tsara ihany ny mampafantatra satria reto zanak'Israely reto de tamin'io vanim-potoana io de andevy ny Egyptiana fa tany am-boalohany nefa raha tonga tao Egypta ny zanak'Israely tsy tamin'ny alalan'ny ady zay ny fanaovan'ny Egyptiana sy ny zanak'Israely akory fa ny vahiny tao amin'ny tany Egypta ny zanak'Israely ary tsy babo izy tao, tsy andevy izy tao fa vokatry ny nataony natonga azy nandevozina tao amin'ny tany Egypta. Ino moa natonga ny zanak'Israely ho tonga tao amin'ny tany Egypta tamin'izany vanim-potoan'izany Jakoba nanana an'ireo zanany kanefa hitany avaka Josefa tamin'izany vanim-potoan'izany zay tao ohatra ny nanana fifandraisana tamin'Andriamanitra ka lasa nanana tompo-pity teo amin'ireo ray aman-dreniny ary velom-pelonana ny ralahany ka nikasa amonina amin'ny Josefa kanefa de nisy iray tamin'ireo ralahany hoe raha iray ihany no mikirina amintsika aza mamono ralahintsika fa ndao amidy de namidy Josefa ary lasa andevy tany amin'ny tany Egypta Josefa. Kanefa tsara ny afantarana fa olona nitehitra tamin'Andriamanitra mandrakariva izy ireo ary Josefa tsy niala tamin'izay fiteherany tamin'Andriamanitra zay. Anisany tena mitondra fahaizana mitondra fahoriana izy vokatry ny etraketraka natao ny ralahany, vokatry ny felonana natonga azy namidy tamin'ny Potifara tamin'izany vanim-potoan'izany. Kanefa na dia izany ary izy tsy nanota fa tena nitazona ny famarinana teo anatrehan'Andriamanitra ary teo amin'izay rehetra natao de hita fa nisy fahasoavana avokoa ary zay nanisy soa ny Josefa de tanteraka taminy ny teny fikasana zay nomena any Abrahama hoe hita zay manisy soanao ary anozona zay rehetra manozona anao tsara fitondra azy Potifara. Ary tamin'izany vanim-potoan'izany de zay rehetra nandraikitra napetraka tamin'i Josefa teny roborobo avokoa na fambolena na varotra gaga Potifara ary tsy sany kitikitika an'i Josefa na ny teny ratsy ny Andriamanitra zay nivavahany Josefa fa saingy ny vadin'ny Potifara moa nietraketraka tamin'i Josefa ka natonga azy nampidirina amponja ary tamin'izy tafiditra tao amponja na nofy Farao tamin'izany vanim-potoan'izany tsy nisy nahafantatry ny hevitry ny nofy ny olokendry ny Egypta. Josefa nefa nomena fahalalana mahakasika ny nofy ary tamin'izay no nahafantarana fitiniko ny tantara nahafantarana ny hevitry ny nofy nomena ny Farao de hevitra avy amin'Andriamanitra nentina nampahafantarana ny zavatra hitranga ao anatin'ny 7 taona indromisesy ary rehefa nijerevana ny famahavahana ny hevitry ny nofy de izy 7 taona zina eo amin'ny tany Egypta ary izy 7 taona mosarena mandimby azy ary teo nampivaky lohany Farao inona raha ny tokony atao de nilazainy Josefa ny fomba ahafahana miatrika an'izay mosary zay resy lahatra tanteraka Farao fa tena ny fanahin'Andriamanitra ny tao amin'ny Josefa de nakary ny isan'ny mpitantana lehibe mpife ny tany Egypta teo ambany fahefany mpanjaka ny voalohany indrindra ary nametrahany fitokisany voalohany le andevolahy de lasa nife ny tany Egypta nanana toerana ambony ary zay ny tombontsoa miaraka amin'Andriamanitra na de nandevozon'ireo ary Josefa de novalitso
ary nanana toerana onjonjo nisy samyreriny tao amin'ny tany Egipta. Fa rehefa tonga ny mosary na avony tany rehetra dia nikaikaika ihany koa ndray aman-dreniny sy ny ralahiny, ary re fa any Egipta no misy sakafo azo hanina. Ary zay no nanirahany Jakoba ireo rahalahiny Josefa mba hitady sakafo, satria ny fieritreretany dia efa maty Josefa. Rehefa tonga tany dia fantatro Josefa fa rahalahin'ireo, fa Josefa tsy namaly faty azy, fa nanao zay hatongava ny fianakaviany tao amin'ny tany Egipta. Ary zay ny voalohany nahatonga ny zanak'Israely nonina tao amin'ny tany Egipta. Vokatry ny fankasitrahany Farao an'i Josefa dia nomena zaratany tao amin'ny tany Egipta ny zanak'Israely. Nomena omby, ondry, nomena arena be dia be, nomena tany ovolena, ary tsy netraketraka tamin'izy ireo Farao sy Egipta noho ny fankasitrahana any Josefa. Miaina ny adana tao ny zanak'Israely, mitombo tsy moramora tao ny zanak'Israely, afaka mivavaka tamin'Andriamanitra tsy nisy sakatsakana ny zanak'Israely, ary najain'ny Egiptianina tamin'izany vanim-potoana zany. Mahatonga antsika amin'ny resaka tsy tamin'ny alalan'ny ady akory nahatonga ny zanak'Israely tao amin'ny tany Egipta, fa nasiany Egiptianina soa noho ny amin'ny Josefa. Fa saingy rehefa tonga tao amin'ny tany Egipta dia ny tombo, satria olom-bo fidin'Andriamanitra reto zanak'Israely reto, ny tombo ny taranaka, ny maro nisa. Kanefa tao anatin'izay famaro nisa zay dia zao niaina teo amin'ny tany, ampoko ny so, ampoko ny sakafo, ampoko ny arena. Kanefa fantatra tsara ny toetran'ny Egiptianina fa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ny fiainany, ary tsy manana ny Jehovah Andriamanitra izy, fa tena nyleba tamin'ny filany mofo maro isan-karazany. Anika raiky tapisaka tsy kelikely tao amin'ny toetran'ny zanak'Israely ny toetran'ny Egiptianina, ary ny fiafarany ny zanak'Israely tamin'izany nianoka fotsiny tao anatin'ny fiatanana, nanjary nanadino an'i Jehovah. Lasa ny fiainan'ny Egiptianina ny fiainany, fomban'ny Egiptianina ny fombany, fihinan'ny Egiptianina ny fihinany, toetran'ny Egiptianina ny toetrany. Adino Jehovah, ary raha filazan'ny soratra masina dia 300 taona tsy natsaran'i Jehovah ny zanak'Israely. Ary zay fanadinoana ny Jehovah zay natonga ny fampahoriana ny zanak'Israely tao amin'ny tany Egipta, satria nampahiratina ny mason'ny Farao dia natsikaritra fa hoe indro fa efa mihamaro ny zanak'Israely, ka andreo dia ho tonga amin'ny fikomina ka ho fatetrika fa ampahorio dia ampijalio dia andevozy. Zay ny atombohan'ny fahoriana tamin'ny zanak'Israely. Tsy etraketraka Egipta fotsiny, fa famaizan'Andriamanitra azy tsy natsiaro ny soa. Zay namonjena azy na dia teo amin'ny tany Jentilesary noho ny amin'ny Josefa, fa nanjary nanadino an'i Jehovah dia tonga ny fahoriana. Ary zay le zanak'Israely ny vahiny naman'ny Egiptianina zay tena nasiana soa vokatry ny fahasoavana zay niraisina tamin'ny alalan'i Josefa, lasa nivadika ho fanandevozana dia lasa nampiasaina nandevozana mafy dia mafy, nampahoriana mba tsy ho afa-mitraka, mba tsy afaka ilaza ny heviny. Kanefa Egipta nenteherany fanantenany, nenteherany asany, nenteherany tsy ivelomany, dia nanaiky tsy sazoka, tsy samitrotra ny zanak'Israely teo anatrehan'izay. Ary zay fampahoriana ny zanak'Israely, zay firenena voafidin'Andriamanitra, zay fampahoriana azy zay dia ho tombontsoa, ho fampandrosoana ny Egipta sy ho tombontsoa ny Egiptianina. Zany hoe nandevozina, nofehezina, nampiasaina, fa mba ho tombontsoa ananan'ny Egipta fiaidanana. Ary teo amin'izay vanim-potoan'izay nampitodika ny zanak'Israely tamin'Andriamanitra 300 taona taty aoriana, lasa
mitaraina tamin'andriamanitra teo niditra ntsehatra Mosesy nitampana ny zanak'Israely vokatra izay fampahoriana ny zanak'Israely zay nanomboka hatreo ny lalana hivoahana izotra ho any amin'ny tany Kanana ny tomboka tamin'ny famaizana aloha ny Egyptianina zay netraketraka tamin'ny zanak'Israely satria rehefa niverina tamin'i Jehova ny zanak'Israely de nisy baiko nampitondrana ny Mosesy nataony paka tany amin'ny Farao sy atsiarovan'ny Farao hoe tsy azo etraketrahana ny zanak'Andriamanitra, tsy azo atao mitsinitsinina Jehova fa raha manao tsinitsinina ny Jehova loza mitranga. Ary zay no mahatonga antsika hoe ny afatry ny Paska tsy mijanona amin'ilay andro fa 7 volana Nisanina fa ny tantara inona no mahatonga an'ilay Paska ary inona no ateraka ilay Paska rehefa avy eo. Ny teny fikasana nefa zay azontsika de hoe lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso teo anatin'izay fangejana niditra ntsehatra Jehova voalohany indrindra ho fanamporofona aloha le loza zay niatra nisy loza folo tao amin'ny tany Egypta ho fanamporofona fa tena misy Andriamanitra mamaly Andriamanitra de natao mitondra faisana mihitsy ny Egyptianina ary zay fampitondrana faisana ny Egyptianina tamin'ny alalan'ny loza folo zay de mba tonga ny Egyptianina mba tena anaiky an' Jehova ho Andriamanina mba ahafantaran'ny Egyptianina hoe Jehova rery no tena Andriamanitra. Ary teo anatrehan'izay nefa ny zanak'Israely rehefa mivavaka nidiny Mosesy ho mpitarika de tany de efa nanomboka ny finonoana nange satria mitady tsy ahandry ny fitantanan'Andriamanitra ny zanak'Israely kanefa Jehova efa nanaiky tamin'ny vanim-potoana eo hoe hitako ny fahorian'ny oloko ka idina izao hamonjy ny zanak'Israely de natombon'izay mba ho fampisehoana amin'ny Farao fa ny heriny sy ny fahefany ny fetrapetrahany misy fetrany any kanefa de nampiseho ny heriny nandritra ny loza folo Farao sy ny Egypta. Ary teo anatrehan'izay nefa tonga ny Paska de natonga antsika niditra zay nanatanteraka n'izay rehetrarehetra zay nanazava n'izay rehetrarehetra zay hoe zay ny antony ny sin'ny Paska de Paska fanavotana le fahafatesan'ny zanak'ondry Paska ho fiaingana araka ny resantsika io rehefa tonga ny Paska fanavahana tonga ny Paska mariky ny fiaingana tonga ny Paska mariky ny fandrisirana hiala eo amin'ny tany misy fahoriana eo amin'ny tany misy loza ary ampanantenan'Andriamanitra toerana tena tsara zay feno fitsarana sy fiadanana ary zay le tombontsoa zay nresantsika teny am-piandohana rehefa ne mafy ny loza niatra ary tamin'ny vanim-potoana ny Paska na mafy ny loza niatra tamin'ny Egyptianina navelany nandeha ny zavatra tsikaritra de fony zanak'Israely nanadino an' Jehova nanapatra ny heriny ange Farao sy ny Egypta tsy afaka nikofoka ny zanak'Israely tsy afaka nandositra ny zanak'Israely fa tena nanompo nampiasainy ny fahaizany sy ny fahefany nampiasainy ny heriny rehetrarehetra namoretana nandreto zanak'Israely reto ary nampiasainy ho tompontsoan'ny Egypta. Ary zay le de resantsika hoe le hery anana ny zanak'olombelona anana ny zao tontolo zao de famoretana mba hitediava amin'ny tompontsoa mba anana ny fiedanana mba izahozahoany ampisehoany ny heriny sy ny fahefany fa nisy fetrany zany rehetrarehetra rehefa niditra antsehatra Jehova na rehefa iainga ny zanak'Israely de nampanantenana n'izay tompontsoa zay tany tondrodronono sy tantely zay nampanantenainy Jehova ho an'ny zanak'Israely fa tsy maintsy manaja ny fehipetra tena nahita n'izay herin'Andriamanitra zay ny Egyptianina navelany nandeha ny zanak'Israely maty izahay nandanina ro mandeha tonga ny Paska ary tamin'ny vanim-potoana ny Paska tsisy azo ny Farao natao fa de nandefa ny zanak'Israely avitantsika ny tenina amin'ny
Exodosy toko fa 12 ny 9 ka hatramin'ny 12 ary ny fora maraina mbola alina faraozy dia sy ny mpanompony rehetra ary ny Egyptianina rehetra fa nisy fidradradradrana mafy tany Egypta satria tsy nisy trano izay tsy nahafatesana. Dia napakany Mosesy sy Arona izy raha mbola alina ka nanao hoe mitsangana mialahy eto amin'ny vahoakako ianareo sy ny zanak'Israely ary mandianaka manompoan'i Jehova araka ny lazainareo ary ny andriamanosonareo sy ny ombinareo dia entiko arak'izay efa nolazainareo ka mandehana fa mba tsofo rano aho lasa ny angavy any zanak'Israely mba hitsodrano ary nahatsapa fa mafy ny loza. Zavatra toraka zany angeny zavatra misy amin'izao vanim-potoana izao fa firy ny olona iverina amin'Andriamanitra fa tena manerina n'ity zao tontolo izao ty tena alahelo ange raha fitenina ny zavatra mitranga ny fiatraikany toe-javatra indrindra araka ny resantsika hoe tsy hoe mino an'Andriamanitra tsika dia tsisy fiatraikany amintsika ny toe-javatra mitranga fa misy fidradradradrana tsay eritreretana ao anaty ho tena mitady ny tombontsoa sy ny fitsarana inona no atao ary ny fitoriana ny filazantsara sika satria tsy misy zavatra takona amin'Andriamanitra ny zavatra mitranga rehetra natao manodidina ny vanim-potoana ny pasika mandrakariva mipoirana zany loza amina tambo fa miafatra voalohany indrindra dia mampitodika ny olona indrindra ny kristianina amin'Andriamanitra dia tena ivereno dia nio ny teny soratra masina aza ovaovana fa sao dia manao taka ny zanak'Israely tonga ny mosary miaina miadana teto amin'ity zao tontolo zao ty miaina miadana tao amin'ny tany Egypta dia zao nanjary mitoetra ny Egyptianina nitoetra ny zanak'Israely dia nanjary adino Jehova sao dia natsiary ny adakadana ihany koa ny kristianina ka nanjary nanadino ny famarina ny tenin'Andriamanitra ka manovanova ny tenin'Andriamanitra zay mahatonga loza tsy ho an'ny tenany ihany zay le fampahoriana nantsony zanak'Israely fa mivanim-potoana tena iverenany olona amin'Andriamanitra dia zao misy fiatraikany koa tamin'ny jentilisa ny vokatry ny nataon'ny kristianina ny vokatry nataon'ny zanak'Israely misy fiatraikany teo amin'ny tany Egypta kanefa na amin'ny an-tany na ny Egyptianina na ny Israely tena samy tian'Andriamanitra avokoa hovonjena ankeny nampahafantary ny heriny sy ny fahefany na velany mihitsy nampiseho ny heriny angeja ny Egyptianina fa ny zavatra mitranga nefa dia zao rehefa nentiny Jehova aleo nalefa fa tsy niteny tsony miezaka nataony tena fa mivanim-potoana mbola eritreretana feom-pelantanana ny hery tahaka amin'ny Egyptianina tamin'izany vanim-potoana zany tena niezaka tamin'ny fomba rehetra nge ny zanak'Israely fa saingy ngejainy Egyptianina mba hanamafy ny loza ataon'Andriamanitra taminy dia fampahafantarin'Andriamanitra hoe tsy mandeha makaiza ny eritreritry ny teny niezaka ataony tena fa tsy maintsy mitondra fandringanana navoaka ny zanak'Israely ary tao ilay fanavahana osika ary raha vao misy ny fanavahana dia misy ny famonjena misy ny fandringanana iza no vonjena manaraka ny fepetra napetraka Jehova iza no aringana zay tsy manaraka ny fepetra napetrak'Andriamanitra zay ny tantara fohy tantarany pasika tao alohany dia tamin'ny vanim-potoana ny pasika dia manomboka miditra tsy kelikely sika inona indray ny afatra hoentin'ny pasika ateo ariny fa rehefa tafavoaka ny zanak'Israely pasika sy ny andro fafito resantsika io satria mipetraka ao anatin'ny didin'Andriamanitra zany tanàna mahery sandrana intsitra nitondrany Jehova nareo nivoaka tao amin'ny tany Egypta zany nanodidiny Jehova nareo hitandrina ny andro fafito ary ambarany sapatany Jehova ambarany fa pasika Jehova tsy pasika ny Jiosy tsy pasika ny Israely tsy sabatany Jiosy na sabatany Israely fa sabatany Jehova ary niza miantso ny anaran'Andriamanitra dia zao tokony anaiky nitomba ambidiny ny andro fafito sy ny pasika ary io afatra io tsy mitsahatra io mandrakizay ary ny fiankinana sy ny fankatoavana n'izany mitomboka sy
amantaran'andriamanitra ny olona mivanim-potoa andravana an'ity zao tontolo zao ity. Rehefa nalefa ny zanak'Israely de efa hitantsika ny zavatra mitranga, deo voataitra indray ny ambopony Farao zay efa hitantsika ny tantara dia amin'ny Exodosy 4:20 fino ny tena ataontsika na navelantsika andeha ary niezaka indray ampiseho ny heriny sy ny fahefany amerina ny zanak'Israely indray ho handevozina ary ny anton'izay zavatra zay de mba hitadiavana fitsarana tombotso ary nalaza voninahitra ampisehoana ny fahefana maneran-tany de nanjary adino le loza miatra teo ny zanak'Israely nefa manomboka miala. Ary io le resahantsika hoe tsy hoe tafavoaka tao amin'ny tany Egypta ny zanak'Israely satria tantara ny famonjena zany de tonga de tapitapo koa de tonga tany amin'ny tany Kanana, fa niainga tao amin'ny tany Egypta avotra tamin'ny fangajana satria nanaky ny fipetranapetraka-Andriamanitra de izotra eny amin'ny lalana mandeha eny amin'ny tany Kanana. Zay raha izay fotsiny de zao raha mivavaka ianao tsy mbola voavonjy zany ianao, fa misy lalana tsy maintsy izoranao ka raha tody any amin'ny farany ianao de tafiditra any amin'ny tany Kanana taka ny zanak'Israely, na raha tody manaiky an'le lalana na soritan'Andriamanitra ianao de hovonjena. Fa tsy mora nefa zay fa misy ady atrehany eny an-dalana ary tsy mora zay fa tsy ny kristianina rery no mieritreritra fa mizotra milalana makany amin'ny fiainana mandrakizay, fa mizotra makany daholo zao tontolo zao. Ary zay no ambaran'ny Exodosy satria rehefa niainga ny zanak'Israely taitra ny ampopon'ny Egyptianina nahoana no navelantsika andeha ny zanak'Israely efa nelo lalana de zao tonga ny Egyptianina ihany ko iainga ary ny lalana nizorany zanak'Israely no nizorany mitovy ny lalana fa ny antony sy aingana tsy mitovy. Raha niainga ny zanak'Israely osika no ny teny fampanantenana napetrak'Andriamanitra fa tombony ho azy tombontsoa lehibe raha manaja ny fipetra sy manaraka ny lalana soritan'Andriamanitra de igoka tany sambatra. Fa neny Egyptianina niainga izy fa ny zavatra mitranga de so izotra koa izy amin'le lalana nizorany i zanak'Israely ary inona ny antony niaingana de ny ameriny indray angeja amorotra andreto zanak'Israely reto zay efa mitantanan'i Jehova ary tombontsoa koa nefa no mahatonga azy nanatanteraka izay io raha lasy reo izatsony no ampiasaitsika, izatsony no andevositsika, izatsony no anakiforotra eo anatrehantsika mba anatanteraka ny sitrapontsika sy ampiasaitsika mba ho tombontsoa ny Egyptianina. Tsara nge le hevitra fa ny zavatra misy nefa de eto de zao zay le tombontsoa tediavon'izay tsy maintsy misedra ady de tsy gagitsika fa manana ady atrehana ny zanak'Israely mba azahoana n'izay tombontsoa zay. Misy ady atrehany Egyptianina mba hitediavana n'izay tombontsoa zay, fa ny ady anankiray de ady miaraka amin'ny Jehova satria Jehova ny teny ary io no manam-porofo fa ady no atrehany. Eo amin'ny Exodosy 4:4 de ny 4:4 Jehova hiady ho anareo fianareo kosangina ady no atrehany de tsy maintsy mivoaka ho mpandresy raha azahoana raha hitady tombontsoa. Noho izany koa tsy maintsy tokony hivoaka ho mpandresy ny Egyptianina mba azahoany tombontsoa. Fa hafa ny lalan'ny zanak'Israely nampahafantarana azy ny ady zay atrehany kanefa ny baiko zay nomeny mangina fotsiny fa velao Jehova ny ady aleo izy nitantana ekeo fotsiny zay lalana nitondrany. Fa ho an'ny Egyptianina tsy Andriamanitra no midaridalana azy fa ny heriny sy ny fahefany sy ny fahaizany sy ny voninahany tenany zay no nanosika azy ka nitanjona ankendreny de ila ady amin'ny zanak'Israely nizotra nanaraka ny zanak'Israely izy. Inona nefa zavatra misy mitovy ny toerana ny aingana nosika, mitovy ny lalaka izorana, mitovy ny tanjona kendrena, fitediava, pitsarina sy fiadanana mba hanomezana fahafapo ny tena
amin'ny sy tediavana tombotsoa fa ny fiafarany no tsy mitovy, ny fiafarany no tsy mitovy. Ary zany toe-javatra zany ny tean'Andriamanitra ampahafantarina manerana zao tontolo zao, ary anaovana antso indrindra ho an'ny kristianina mitodia amin'Andriamanitra manoloana ny orakoraka ny ady zay mitranga manerana zao tontolo zao, ny aretina sy ny zavatra mitranga rehetra. Inona ny tokony ataon'ny kristianina? Mangina, tsy mononona, fa na inona na inona atao ny ady tsy maintsy misy, fa firy no mangina. Ary ny fahanginana dia mariky ny fiboa, mariky ny fisaintsainana, famarinany tenin'Andriamanitra ary mifandraisana fanapa-kevitra ankatoa ny tenin'Andriamanitra. Fa saingy ny zavatra mitranga dia zao, ohatra ny mangina Jehova, ohatra ny anjaran'ilay kristianina no miteny, ary miteny tohatra ny mampiasa ny baiboly, manolana ny baiboly, manda ny andro fafito sabatan'i Jehova, manda ny pasika Jehova zay fahafatesan'ny Jesosy Kristy, fa havadika ho fitsanganana. Dia tsy gagotsika me mitombo ny loza, nefa aza mieritreritra hoe satria velona tsy tratra ny loza dia marina ny zavatra nataoko. Andriamanitra miala nenina mba tonga atsika ho tonga ny fibebahana, mbola tsy tena mandringana izy, fa mametraka fotsiny izy ilay famantarana ho amin'ny olona hoe iza no mahatoky amin'ny famantarana izay napetrako. Inona nefa ny zavatra mitranga? Ny zavatra misy ange amin'izao vanim-potoana zao, mandainga na ny mino na ny tsy mino, na ny adala na ny endry, na ny olo-marina na ny olomeloko, na ny tsara fanahy na ny dalo, samy mba maniry hiditra amin'ny any an-danitra avokoa ange. Fa ny lalana eritreretiny ho atongavana any tsy mitovy, indrindra ny kristianina rehetra, na fiangonan'iza na fiangonan'iza, samy mitory famojena, fa samy ohatran'ny manana ny eritreriny atongavana amin'izany sy andraisana lahatra ny olona ho amin'izany. Ohatra ny mitovy ny lalana zao, ny tanjona kendrena ho any an-danitra, hitady fitsarana, andeha tsy raisitsika ho any amin'ilay lanitra, fa hitady fiadanana, hitady fitsarana, fa saingy tsy mitovy ny lalana. Misy manaja ny fipetra napetrak'Andriamanitra ary mbola eny an-dalantsika, fa misy nefa na tsy mino an'Andriamanitra na milaza fa mino fa manolakonana ny teny soratra masina dia mitady fitsarana, mitady famonjena. Ohatra mitovy ny lalana iray ny izovana, Andriamanitra iray no antsoina, Jesosy iray no enteherana, fa ny famarinana tsy mitovy, fa ny farany no milaza an'izany. Fa eto aloha ny zavatra mitranga raha ny famerozotra ny tantara, le vahoakan'Andriamanitra amin'ny ankapobeny zay tandindo ny zanak'Israely manaja ny fipetra. Inona ny zavatra mitranga taminy? Fa le Egyptianina zay tsy nanaiky ny fipetra napetrak'Andriamanitra, inona ny zavatra mitranga taminy? Ny zanak'Israely tarihan'Andriamanitra, ny Egyptianina tarihan'ny eritreriny ary nampiasa ny herin'ny sy fahefana. Inona ny tanjona hitovizan'izy ireo? Lalana aloha dia mitovy, ny toerana ny angana dia mitovy, ary ny tanjona kendrena samy mitady fitsarana sy fiadanana sy tombontsoa, ary ny zavatra iraisana dia miatrikady, fa tsy mitovy ny ady hatrehany. Vakitsika ny 7:7 ny fikasan'Andriamanitra ho an'rehetra zay mitilisa rehetra, kanefa tsy mijanona eo amin'ilay hoe mahajaintilisa azy fotsiny, fa misy na dia kristianina zao azy manana toe-tsaina Egyptianina. Ary indro izao hanamafy ny fon'ny Egyptianina ozy ka hiditra nyenjika azy izy, dia ankalazaina ny ataoko amin'ny Farao sy amin'ny miaramilany rehetra mba mikalesiny sy mipitaingitsovaliny, dia fantatry ny Egyptianina fa zao ny Jehova rehefa nikalazaina noho ny ataoko amin'ny Farao sy nikalesiny sy nipitaingitsovaliny. Isy zavatra ho ataon'Andriamanitra ho an'ny olona miatrikady ka ny heriny sy ny fahefana, ny tiny ho arangaranga. Dia tahaka ny tenenany sy toky nomeny amin'ny Mosesy sy ny zanak'Israely, ho hitanareo nataoko amin'ny Farao miaraka amin'ny miaramilany, ary amin'izay vanim-potoan'izay ankalazaina ny dikan'izay hiaiky tanteraka ireo Jehova n'Andriamanitra.
mahita kosa nareo zay miaraka tamiko tsy mantaingy Jehova misy efarana tsy mitovy ary de hitantsika amin'ny manaraka fa ny zavatra misy loha am'izao vanim-potoana zao ao anatin'ny vanim-potoana ny pasika sy ao ariana ny pasika misy fa mafisakatoka ao tsy mieritreritra ny loza zay miatra fa ohatra ny tehiseho tena ampiseho ny heriny sy ny fahefana hitataratra zany na eo aneviny firenena matanjaka hitataratra zany eo aneviny sehatra araka-nazy mieritreritra fa manany heriny sy ny fahefany fa eo natrehan'izay nefa isam-batan'olona nikendren'Andriamanitra nametrahany le famantarana mba isiny ny famonjena fa na de marobe sy manana ny heriny azy tsarao sy ny Egipta de Jehova ny teny ho hitanareo ny ataoko aminy ary am'izay vanim-potoana zay ozy ataoko aminy sy ny miaramilany zany hoe hitanareo ny ataoko amin'io fieritreretany anana ny hery sy ny fahefany io hitantsika taratra zany manerana an'izao tontolo zao ny fampiseho-kery sy ny fahaizana mba entina tena hanehoana fa tena zavatra ary zany rehetrarehetra zany nefa nitokana de misy tombontsoa tediavina misy fiadanana tediavina misy zavatra kendrena mba ampisogadinana mitena amezana fahafapo ny filany nofo sy ny fahafinaretana ty am'ty zao tontolo zao ty fa misy fotoana voatendrin'Andriamanitra ary io zavatra io mampatahotra mialamenin'Andriamanitra manamafiatoka Egipta fa rehefa tena miditra amin'ny vanim-potoana tsy afahana manotra any ve vo iaiky Jehova n'Andriamanitra ary toraka zany keo tsika kristiana hoe tena miantso Andriamanitra miverena am'laoniny fa hiandro loza ve vo tena iaiky io tena marina tokoa zany kanefa sao de tara loatra ry ireo olona fa eno ny afatr'Andriamanitra ty taony roamby sy roa arivo ity taona fanavahana de mbola manafaka Andriamanitra de raiso le tombo-kase napetrak'Andriamanitra hitataratra amin'ny andro fafito hitataratra manevon'ny pasika de ho hitatsika ny famarinany tenin'Andriamanitra hoe Jehova hiado anareo ianareo kosa ngeny voninahitra amin'Andriamanitra rery any vavakitsika misotranao Jehova Andriamanitra ray no miteny fialanenina ataonao amin'ny orinao tsiraray avy na mino anao na tsy mino anao misotranao satria mampibaribary ny marina rehetra ianao ka na de tantaran'isy tam'izany vanim-potoana zany azy marina ny tenin'ny Solomona hoe tsy misy zava-baovao atao ety ambany masoandro fa ny taloha ihany no miverina ary navelanao ho lesona kanefa miafinao anatin'izay ny zavatra mitranga am'izao andro faran'izao mba tsy anjeny ny andro lavy izahay voaka kosa tompo ho tonga saina ka hitodika tanteraka aminao mba hianatra angina manoloana ny ady sy atreha satria ianao no mitantana ary mampanantena fiadanana sy fitsaranao am'lay tamin'ny Kanana tondra-drono sy tantely mba tsy hoisan'izay ringana zay mandre ary nizaniza kristianina ninonina fiangonana misy azy mba tsy etikety na anara-piangonana notazomana fa ny anaran'i Jesosy lay maty tamin'ny andro pasika naoka ho voatazona ka hivereny amin'ny famarinana aneky ny fipetra hitantananao azy mba zao ny famonjena de matoko sy mino fa iasan'ny kerena tompo ho fanavotana nisam-batan'olona ny firenena ary indrindra mindra fony ty zao tontolo zao ty de saotra indrindra ray eo ny anaran'i Jesosy amen lovelomantsika amin'ny anaran'i Jesosy manona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo amintsika mandrakariva